Hitako indray ny fatin'ny neninay izay efa maty 5 taona lasa. Mety ho gaga ianao ary anontany tena hoe izany koa ve dia mahafinaritra fa 5 taona tokoa tao aorianan'ny nahafatesan'ny reniko dia hitako indray ny vata mangatsikany. Miditra tamin'ny toerana izay iandrasan'ny fitsanganan'ny tena maty ary nahita vatany mbola ao. Ny tonga tao an-tsaiko avy hatrany dia ny hoe fanantenana fa io vatana mitsotra eo amin'ny farafaravato io dia hitsangana indray rehefa ho avy Kristy. Ny zava-nisy tamin'izay dia nisy vatana hafa tao fa ilay vatan'ilay reniko nisy ranon'orana nilatsaka tao amin'ilay vasana dia miendrika tao bobongolo fa nefa mbola ao. Tonga tao an-tsaiko tamin'izay hoe tsy atsony iray mody any amin'ny avy hatrany tokoa kay moa rehefa mody mandry. Fa ny tena tao an-tsaiko avy hatrany dia ny hoe fanantenana. Fanatoy izao raha ny paozin'ity vatana mangatsiaka ity, toa miendrika bombongolo ia taminao dia mbola ho atsangan'i Kristy rehefa ho avy eny amin'ny rahonlanitra izy. Dia izany fanantenana tsapako izany no tiako zaraina aminao hoe na dia efa vatana mangatsiaka azy dia raha ho avy Kristy hoy ny soratra masina dia ho atsangana izay maty ao aminy ary ho velona indray, ho tonga nofo indray, ka na bobongolo na tapaka ny taolana na mety hoe tsy ampy intsony ara ny endriky ny vatan'olombelona iray rehefa mody mandry dia miverina ho tahaka ny olona velona, feno indray ny vatany rehefa ho avy Kristy. Tao an-tsaiko ihany koa ny voalazan'ny Timoty 2:4 andininy 9. Ary izany fanantenana hoentiny izany ten'Andriamanitra izany sy ilay fahatsapako rehefa nahita indray ilay vatana mangatsiaka izany no tiako hampaherezana anao. Izao no lazain'ny Timoty 2:4 andininy 9 manko hoe hatr'izao dia tehirizina ho ainy satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny Tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehoany koa. Mino aho fa zasenao raha miaina amin'izao fiainana izao dia manana faniriana ary manana tanjona mihitsy ny hoe mbola hiaina ao aorianan'izao. Ka tsy ilay fampianarana mety ho amin'ny endriny hafa fa ny tenenin'ny soratra masina hoe fiainana mandrakizay ny ao aorianan'izao fiainana misy antsika izao. Ka na manahoana no mety ho fisehony sy paozin'ny fiainan'ny olombelona ety raha manaiky an'i Kristy dia mbola hiaina fiainana mandrakizay ary omanin'Andriamanitra ka hatr'izao dia tehiriziny ny satroboninahitra. Tiako raha mba ianao ihany koa no anana an'izany fanantenana izany hoe hatr'izao dia tehirizina ho an'ny satroboninahitra izay omen'ny Tompo ary samy azo an'izany ny zasenao. Ka raha sanatria ary mandalo fahafatesana ka na manahoana ny paozin'ilay vatana raha sanatrika maty, tsy ahoana ny amin'izany fa hoe fanantenana dia ny hoe ho avy Kristy anangana ny maty ao aminy ary efa omaniny satroboninahitra ho azy ho anao raha manaiky zasenao ny andray izany amin'ny Kristy. Efa omaniny ilay izy fa andao hivavaka, andao hiankina aminy, andao hiara-mandeha aminy, andao anaiky azy, andao velomina ny fanantenana azy sy ny fiaviany isan'andro isan'andro dia presque soraisinao ilay satroboninahitra ny fiainana izay efa omanin'Andriamanitra ho azy ho anao. Mafy ny fiainana, mety miferinainy zasenao fa ankehitriny andao hivavaka mba ho velona ny fanantenana ary hitombo ny fanantenana ao anatiko sy ao anatinao. Fa na tahaka ny ratsy tahaka n'inona ary ny endriky ny fiainana dia mbola ho avy Kristy hanovana izany ho fiainam-baovao. Vavaka isika. Andriamanitra iray eo, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, indrindra ny amin'ny fampanantenana fa ho averinao amin'ny laoniny tsara lavitra noho ny teo aloha ary izao fiainana izao. Indrindra ihany koa ny amin'ny hoe efa omaninao ny satroboninahitra ny fiainana ho anay izay manaiky anao. Ka tantany, tehirizo ary ampio amin'ny fiatrehana ny fiainana izahay, indrindra izao sy tia namana izay miara-mivavaka ity mba hahazo ny satroboninahitra ny fiainana. Ka na sarotra ary ny fiainana ety an-tany na mety hoe andalo fahafatesana azy dia ny fanantenana kosa no azony fa ho avy Kristy ary anangana an'izay manaiky anao mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka tehirizo ary izao sy tia namana ity. Misaotra indrindra Andriamanitra matoky anao izahay amin'ny anaran'i Kristy ilay efa tianay hatr'izay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra ne ampitoetra
ny fiadanam-pon'i Kristy eo aminao ka namafy toy ny narin'ny fiainana na miendrika ratsy tahaka n'inona ary ny fanantenako sy ny fanantenanao dia hoe efa omaniny ny satrim-poninahitry ny fiainana ary sasenao hiazona mba hahazo izany. Tain'Andriamanitra.